Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Ny dadatoan'ity tovolahy ity dia diako na mafatrapo, saingy tsy mba isany irony mpanompon'Andriamanitra mazoto sy azo alaina tahaka irony. Eo amin'ny fiarahamonina mantsy dia mijery ny vola aman-karena ihany ny olona indraindray. Indray andro tafaresaka izy mianaka ka izao no mba dinika ny fanaovany. Mba inona no hanina tiany dadatoa hatramin'izay taona maro eny any dadatoa izay? Olay kely, trondro leroa hoy dadatoa. Mahalany sakafo be dia be izany dadatoa rehefa trondro ny laoka? Eny, hoy izy. Dia ilay tovolahy kely, dadatoa izany mitovy amin'ny saka sady manany ihany. Ny azo koa trondro ny tena sakafo tiany. Mahalany sakafo be ihany koa ny sakanay rehefa trondro ny laoka. Somary ny banjiny ny dadatoa tsara izy, ary ny teny hoe fa inona kosa ary ny laoka mba tian'ilay kely. Ny omana mantsy i dadatoa, fa raha vao milaza karazana sakafo misy hena izy dia anany ihany hoe mitovy amin'ilay alika kely na ao an-trano se. Tsy nampozina nefa ny valitenan'ilay tovolahy. Hoy izy hoe ny hanina tiako indrindra dia ny tenin'Andriamanitra. Endry mpiaino namana, tena mahavoky tokoa ny tenin'Andriamanitra rehefa mivelona sy miaina aminy isika. Ary voalaza fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra rehefa hianarana, ampiarina amin'ny fiainana izay voalaza ao dia tena manome hery ho antsika tokoa. Manamafy izany ny Salamo fa 5:1, ny 5:5 manao hoe fa nilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanantenana sy fampaherezana ramy fomarainako sokafako ny tenina tsy mba mampalaina satria mofonaina ho an'ireo zay kivy fo fa nilomana zava ho an'ny tongotro ny teninao Jehova amin'ny lalako ivelomako isan'andro anjopiainako ma itatanay amin'ny fiainako. Tratonjo ady sarotra sady noko ny tenina manalaky vina mitondra fifaliana ary vahaolana na maro ireo fatiapana misarika ialamina sisy mampanay ijoro sy osay lola teny masina fa nilomana zava ho an'ny tongotro ny
mankarena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. miarabanao tafaraka amin'ny awr amin'ny alalan'izao izao indray. misaotra an'andriamanitra isika satria ny famondram-pony no hahafahanay miresaka aminao sy hahafahanao miaino ny fandaharana indray. irariana indrindra mba hahasoanao ny fiainoana ny awr. anio dia mahafaly indray ny resaka aminao ny fanasitranana hoentin'ireo zavamaniry ho antsika eo amin'ny vatantenantsika olombelona. ny nofon'ny kôkô zao dia tena mahasotoko noho ireo mineraly betsaka ao aminy. lazaina fa sakafo natao an'ireo taova mampihetsika amin'ny vatantenantsika olombelona tokoa ny kôkô, noho izy tena manan-karena magnesium, calcium ary fosforo. fa akoatra ny kôkô ihany koa dia isan'ny manan-karena mineraly ny amande, izay fantatra fa mampatanjaka ny atidoha ary manena ny kolesterola ao amin'ny vatana. eo koa ny laisoa, ny voasary, loranjy ary ny ravina nave, izay tena samy manan-karena mineraly avokoa, izay nataon'Andriamanitra tena hahasoa ny vatantsika. araroto izany mihinana azy amin'ny antonony rehefa misy mba ahasalamantsika izy ireny. ndresantsika teo fa ny voasary dia isan'ny manan-karena mineraly, kanefa ny isan'ny mampiavaka ny voasary loranjy ihany koa dia izy mitondra ilay antsoina hoe antioxydant matanjaka 4 izay tena manampy amin'ny fisorohana sy fiadiana amin'ny aretina. dia tsy inona izany fa ny vitamina C, ny beta-carotène, vitamina A zany, ny flavonoïde ary ny acide folique, izay tena misoroka indrindra ilay aretina antsoina hoe arteriosclérose ary misoroka ihany koa ny tsy ahazoana ny thrombose. mahafinaritra fa tsy ny voasary orange ihany ny sakafo antsoina hoe antioxydant, fa eo ihany koa ny frezy, ireo voankazo be ranony kanefa manify hodiny toy ny mandarine zany, ny pamplemousse ary ny voasary makirana. zany dia tena anisan'ny zavamaniry sakafo antioxydant. eo ihany koa ny voankazo maina. efa natsidika kely teo fa isan'ny asa manasitrana ao amin'ny amande ny fampienana ny kolesterola ao amin'ny vatana. fa ny zavoka ihany koa na dia eritreretintsika hoe zavamaniry matavy aza indraindray dia isan'ny mampiena kolesterola ihany koa izy. tsy ny kolesterola ihany fa ilay antsoina hoe triglycéride ao amin'ny ra ihany koa dia anisany ahenany, kanefa manana asa miady amin'ny anemia ihany koa ny zavoka ary miaro ny soson'ny vavony sy mampatanjaka ny vavony. mahazo toa zany mihinana zavoka rehefa tonga ny fotoanany. tsy ny zavoka ihany nefa na ny amande no sakafo manana asa mampiena ny menaka ao amin'ny ra, fa eo koa ny tsaramaso fotsy ary ny voan'ny tournesol. tena mahafantatra izay mahasalama ny vatantenantsika tokoa ilay Andriamanitra nahary antsika. nahary izao rehetra izao satria ireo zavamaniry rehetra ny foronina dia nataony hahasoa antsika avokoa. tsy ny zavoka ihany izao no foroniny hanao asa miady amin'ny anemia, fa eo koa ny betravy mena, ny paiso abricot, ny epinara ary ny voanjo. ny voanjo dia mitondra vy na fer mihoatra noho ny lentille. fantatsika tsara fa anisan'ny sakafo tena manan-karena fer sy fibra ny lentille, satria
ao amin'ny lanti 100 grama dia misy fera 6 miligrama be izao, kanefa mihoatra noho izany no hita ao amin'ny voanjo. Dia mitovy amin'izany koa ny cuivre sy ireo singa mahasoa mampitombo ny famokarana rà ao amin'ny voanjo. Noho izany aoka ho fantatsika tsara fa tena sakafo mety ho an'ny rà zany ny voanjo. Izay ilay mahatonga azy lazaina hoe miady amin'ny anémie. Ny zavamaniry sakafo resahana androany amaranana ny fandaharana ihany koa dia ireo sakafo manana asa misoroka ny homamiadana. Ny brocoli zao dia tena tafiditra ao anatin'izany tokoa satria misy singa mahasoa ao aminy izay mampijanona ny fitombon'ny selan'ny homamiadana. Tsy ny brocoli ihany no manana an'izany asa misoroka homamiadana izany, fa eo koa ny chou-fleur, ny loranjy, ny voasarimakirana na citron, ny prune, karazana paiso tena misy eto amintsika tokoa izy io, ny voaloboka ary ny voatabia na ny tomaty. Zany rehetra izany dia tena misoroka ny homamiadana avokoa. Mazotoa mihinana azy ireny, sady tena misy eto amintsika eto Madagasikara avokoa zany rehetra izany. Koa dia ampirisiana ianao azoto hihinana ireny zavamaniry sakafo mahasoa ny fahasalamana ireny. Voalohany indrindra ho fisorohana aretina maro ary koa mba hiadiana amin'ny aretina. Mba ho sery vitana na malahy ka tsy mila amonoana vatotra koa ny fitentsika malagasy. Dia atreo indray ary ny fiarahana teto anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana, samy manteo amin'ny lafiny teknika, Zoanitra ny nanomana izany ho anao, mandrapitafa indray ary. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ny tenanay pastora Razafy Narson Gilbert dia feno fifaliana tokoa eo amin'ny fiarahana amintsika rehetra amin'izao onjam-peo izao, indrindra amin'ny fifandraisantsika miaraka amin'Andriamanitra, satria iara hanatona amin'ny mpanetretena sy amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka ny seza fiendrianan'Andriamanitra isika, iaraka ivavaka isika. Sotranao zay ry Tompo Andriamanitra io, satria ianao no namorona sy nahary anay. Misaotra midera makalaza anao zahay, satria mbola miazona ny zavatra rehetra ianao. Araka navolaza amin'ny Apokalipsy 7, ny anjelin'ny lanitra dia mbola miazona ny rivotra efatry ny lanitra tsy hitsoka amin'ny tany ity, ka indro fa tsy mbola manimba izao rehetra izao, mbola tsy manimba ny tany, mbola tsy manimba ny ranomasina, mbola tsy manimba ny hazo, mandra-panisinao tomokase eo amin'ny andro ny mpanomponao. Tinay mba ho isan'izany mpanomponao voaisy tombo-kase izany izahay. Ny tombo-kasenao, ny marikao, ny famantarana aminay sy aminao. Tompo, mitaiza ho teny izao, mba ho toy ny voa tsara, ary taio ny fonay mba ho toy ny tany tsara. Ka hitsimoka hamoa avy 300 zato eny, izany teninao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ao Matthieu 7:10, amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andininy 1, ka dia tsy roa intsony izy fa nofira ihany. Koa amin'izany izay nampiresin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahan'olona. Nofira ihany izy hoy Andriamanitra rehefa nanangana ny tokantrano ka nanamasina ny fanambadiany i Adama sy Eva. Toy izany koa ny fanambadiana rehetra ho nofira ihany, ka izay nampiresin'Andriamanitra aoka tsy ho ampisarahan'olombelona. Indro misy mpivady anankiray izay sambatra sady faly. Ny mahavarina amin'ny tantaran'izy ireo dia quadriplégique randry. Inona moa zany quadriplégique?
malemy ny ratsambatany efatra, malemy ny vatany manontolo, hatreo amin'ny hatony midina. Raha mbola mpianatra ho mpitsabo izy dia voadonany mpamidy. Le rangahy zany mpamidy izay mpanao kitotoany fiarany ka nahazo ny tsokan-damosiny ny fahavoazana. Nefa nanohy ny nofinofiny tamin'ny kerim-potsineti-kivy ity rangahy ity, ary namita ny fianarany dia nanomboka ny asany amin'ny mampitsabo azy. Tao anatin'ny ady sy ny tolona mafy dia nandray fanapahan-kevitra ary ny vadiny mpiara-mianatra sakaizana fa na dia eo aza ny fahavoazana rabatana nahazo azy dia tena tia azy izy, zany hoe mbola tsy vadiny izy zany hoe fa mbola fofombadiny. Hatreo amin'ny zaridaina mahafinaritra nanaovana ny fanambadiana izy ireo, tanteraka somatsara zany ny fanambadiana, dia 10 taona ny maro no efa lasa. Nefa ny fifankatiavan'izy ireo sy ny fifampitokisany dia nitoy hatrany. Na dia eo aza ny fiaikana azy atrehan'ny mpivady ankehitriny ry mpiany malala dia manantena ny aharetan'ny fanambadiantsika mandrakizay Andriamanitra. Izay no mahatonga ilay teny nyvinako teo Mateo 7:24 izay nampiaraisin'Andriamanitra teo ka tsy ampisaran'olombelona. Ny mpivady dia natao hikambana ho mandrakizay, fanambadiana maharitra mandrakizay. Fakitsika eo amin'ny Efesianina 5:9-12. Zava-miafina lehibe izany fa milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Kristy sy ny fiangonana dia tsy misaraka mandrakizay, satria Kristy no lohany, ny fiangonana no vatany. Fahasalam'izany no anoaran'ny apôstôly Paoly ny fanambadiana eto, zava-miafina lehibe, zava-miafina lehibe, sary hanehoana ny firaisan'i Kristy sy ny fiangonana ny fanambadiana, sary hanehoana ny fanambadiana Kristy sy ny fiangonana. Rehefa tonga amin'ny alitara ireo olon-droa mifankatia dia efa toy ny miaina tahaka ny olona iray, fo miara-mitepo, saina miara-mandinika ary vatana miara-mihetsika. Izay le zava-miafina. Indrisy nefa ankehitriny ny fisaraha-panambadiana dia toy ny aretina izay mianaka, epidemia, ary lasa pandemia mihitsy azy. 500 ny fanambadiana Amerikanina hoy ny mpandinika sy ny mpilaza avy any Amerika dia mefara amin'ny fisarahana. Ny 500 amin'ny fanambadiana faharoa dia iaran'izany ihany koa. Raha misy fanambadiana roa amasina zany, ny ray dia misaraka. Ary rehefa manambady faharoa avy eo izy dia mbola zava-doza koa satria 500 misaraka. Ka raha misy fanambadiana tanterahana eto tany dia voarakitra tsoratra any an-danitra ny zany rehefa malala. Ary izay le tenin'i Jesosy amin'ny Mateo 7:19 izay nampiraisin'Andriamanitra. Andriamanitra neny nampiray. Andriamanitra mametraka ny fitiavana io amin'ny alalan'ny asany fanahy masina, ao pondra lehilahy, ao pondra vehivavy, dia manjary misy izay firaisampo izay, misy izay fitiavana te hifankahita, dia misy fitiavana te hifampiresaka, dia misy fitiavana te hiara-mitoetra, ary izay no mahatonga ny fanambadiana. Andriamanitra no mampiray ny mpivady. Ny fanambadiana eto an-tany zany dia tokony hahazo ny fankatoavan'ny lanitra. Aoka tsy ho ampisarahan'olona izay nampiraisin'Andriamanitra. Raha misy ny fijangajangana dia zava-doza dia zava-doza izany. Ary io ihany no antony ambaran'i Jesosy Kristy fa tokony hanafoanana ny fanambadiana. Mateo 7:17 aminaran'i Jesosy falazaiko aminareo, nazovina misaotra ny vadiny fa tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mapakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mapakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Zay zany no hany fanafoanana ny fanambadiana eto tany, mahazo ny fankatoavan'ny lanitra. Rehefa indro fa misara-panambadiana ny olona iray, Andriamanitra dia tsy mijery ny androny tsy faralana, fa manomboka amin'izao taridalana izay omentsika izao fampahirezana omentsika izao, dia samy mahafantatra ary isika izao. Satria nampianarina isika, nampianarina ny taridalana avy amin'Andriamanitra, nampianarina ny sitrapon'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 7:19 aminaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra neny tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Raha nisy zany fisaraha-panambadiana alohan'izao resaka ataontsika izao, ka tsy nahalala ianao, dia minitsy mijery an'izany Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa mahalala ianao, mahafantatra ianao, minitsy mijery ny androny tsy fahalalana teo aloha Andriamanitra. Fa rehefa mahafantatra ianao, mahalala ianao,
dia zao no izy mandidy ny olona rehetra hibebaka izy. Ka ina ny fipetra azontsika raisina mba hisoroana ny fisaraha-panambadiana. Andeha hijery enina amin'ireo isika. Voalohany, manao fanekena, manao voady masina, fa tsy manao fananakandramandramana fotsiny. Faharoa, mikolokolo ny fifandraisam-pitiavana. Ny fitiavana ny sahala amin'ny zava-maniry, tsy maintsy kolokoloana, tondratondrahana, esorina ny ahidratsy, asiana zezika, dia indraindray ary resadresana mihitsy reny zava-maniry reny, kasikasiana. Fahatelo, manambara ny fitiavako. Tsy kobonina ny fitiavana fa ambara amin'ny fiteny, ambara amin'ny fihetsika, ambara amin'ny soratra, ambara amin'ny fanomezana. Faefatra, mitahiry ny lalam-pifandraisana hisokatra. Ilay tsy fahaizina mifandray, hoe ahoana ny fifandraisako amin'io lehilahy io zay vadiko, ahoana ny fifandraisako amin'io vehivavy io zay vadiko. Zay fifandraisana izay mantsy ny tena antony mahatonga amin'ny fisaraha-panambadiana raha tsy mandeha amin'ny laoniny tsara. Fahadimy, mametraka ny fanirian'ny vadiko ho ambonin'ny faniriko. Mametraka ny fanirian'ny vadiko ho ambonin'ny faniriko. Ary fahenina, isan'andro miara-mivavaka. Ndeo somary averintsika kely reo, fomba azo antoka mba hisoroana ny fisaraha-panambadiana. Ina hoe ny voalohany, manao fanekena, manao voady masina, fa tsy fanandrakandramana fotsiny. Faharoa, mikolokolo ny fifandraisam-pitiavana, kolokoloina tsara. Ina hoe ny fahatelo, manambara ny fitiavako. Ina hoe ny faefatra, mitahiry ny lalam-pifandraisana mba hisokatra mandrakariva. Ina hoe ny fahadimy, hikolokoloana ny fitiavana mba hisarana ny fisaraha-panambadiana, mametraka ny fanirian'ny vadiko ho ambonin'ny ahy. Ary fahenina, isan'andro miaraka mivavaka. Ireo ary ireo fepetra enina. Manaraka, dia hojerentsika tsirairay ireo dingana enina ireo hiaraka hivavaka isika. Misotranao izay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra ry an-danitro, raha namorona ny fanambadiana ianao. Zava-miafina lehibe tokoa io, ho nofo iray ihany izy roroa ianao, tahaka ny fifandraisan'i Kristy amin'ny fiangonana. Misotranao izahay, satria na dia eo aza ireo tsy fahafantaranay teo aloha ka nahatonga anay hisaratsara-pona, dia minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ianao. Ankehitriny kosa ianao dia mandidy ny olona rehetra hibebaka, ka ireo mpanambady, ireo mpivady izay nisaraka, irarinay mba hiverina mivadina, hiverina mifankatiavana indray izy ireny. Ta io ary ny tsirairay hanatanteraka ireo dingana enina, ta io ny mpivady rehetra zay milangirana hiverina tanteraka amin'ny laonina, satria hampiatra ireo fepetra enina ireo zay nisaraka mba hifampody indray, ary ireo zay voanaorona hanatanteraka raha-baky teny izany taridalana izany. Ny irarinay dia mba ho tokantrano, mba ho mpivady anjakanao Jesosy. Ny tokantrano, ny fiainam-pivady tsirairay avy, ho vonona hitsenanao zay ho avy tsy elatsony aminao ny lanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Jacqueline Emer Vonjy. Ilay olondro ny fanaiky tsotriza saminy aiky fafity uduria tanatreany Jehova famindra
jesu ianao no andidy ka minonanise jesu no aoka oe ijabarosu ialo zaranjakany kristy feno fiadanana. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube. Feo fanantenana si fara zay atolotra hoazy izy reny mitantara fa ianao efa mitsodrano azy fa mbola maro ny ady zay tsy maintsy ho sedraina aokare tsy hitady afa-tsy jesu no aranonaina ka minonanise jesu no aoka oe ijabarosu ialo zaranjakany kristy feno fiadanana ka minonanise jesu no aoka oe ijabarosu ialo zaranjakany kristy feno fiadanana feno fiadanana mitokatra sambatra. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. voatsinapy aza manoto ny vary ka ny lohany indray no matsatso ary aza manoto ny vary ka ny lohany indray no madinika. mahazofa endrena mahazofa alalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manoatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. tsy hoe lava volo ankantoka akory ka atory tsy miondana ary tsy ny lava tanana anakarana ihany koa ka hitsabaka mialony zinga ary tsy hoe maika ny teny ka tsy arabanao mpieno arak'izany dia ankafaliana no anolorana anao mpieno ny arahaba ka ho zay hoe sarasara tsy ambaka tompoko lahy sarasara tsy ambaka tompoko vavy mirary ny sosiny tsara ho anao mandrakariva izahay eto amin'ny fandaharana miarabanao ny namana Nardina. ny fanorona tokony no tsy miainga raha tsy enti tanana, ny katromandry anisa no tsy metsika raha tsy rovina,
fa ny tena kokosa no tsy volana raha tsy manolotra ny arahaba homba hampiraretsoa ho anao mpiaino. Arak'izany dia aterina ny fiarabahana nentina namana lantoary misy Joely teo ka hoia hoe salanitra tompoko lahy, salanitra tompoko vavy. Tsy ho diso ny sosiny tsara, tsy ho lavitry ny sambatra ne ianao. Miarabanao namana lantoary misy Joely. Tsy azony olalovapotsiny izay fiarabahana izay, fa izany no solom-pifandraisan-tanantsika. Fa milohan'ny tena hirosoana ny fandaharana dia fanaontsika ny miombombavaka. Ka ny namana lantoary misy Joely azy no anatanteraka an'izany araka nefa mahazatra antsika. rainay tsara sy masindrindra ny andanitro adolotray anao mandrakarifa ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa mendrika ho anao izany. Ny saotra sy ny fankalazana ny ko dia omena ianao isan'andro no ireo soa sy fanomezan-tsoa mbola omenao anay mandraka ankehitriny. Inona dia tsy mendrika izany azy izahay dia meteza ianao anadio anay amin'ny raha soa salopidina latsakao ho famelan-keloka sy ho famonjena anay. Dia ho tena vita fihavanana aminao an'izahay ka ho isan'ireo voasoratra ho miboky ny fiainana ny anaranay. Jesosy Kristy mpamonjy anay eo mangataka izahay mba hidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainanay hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia hiravona avokoa ny olana rehetra ary hiaina ao anatin'ny fiadanana avy aminao ane izahay. Teterizo anao hatramin'ny farany izahay ka ho isan'ireo hitsenanao amin'ny fiavianao tsy vela eny amin'ny raony lanitra. Mino izahay fa miaino sy mamaly vavaka ianao ray malala satria ny vavaka dia tonononay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny re, inona indray no mahasakazo atolotra ho an'ny mpiaino antsika anio? Aniosika dia iresaka mikasika ny resaka efa nataontsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany dia ilay atao hoe la maltraitance psychologique ou morale na azotika koa hoe fampahoriana ara-tsaina na fanaovan-dratsy ara-tsaina izay mbola niterina mandrakariva fa fandikan-dalàna sy mahavoasazy ny fanaovana izany. Dia ahoana sy ahoana tokoa moa izany ny makasika an'izany fampahoriana ara-tsaina tao amin'zazy izany namana lantoary misy Joely? Ity fampahoriana ara-tsaina ity namana anaritiana dia miseho amin'ny endrika fivazavazana, fitreromana, ny fanerena anao zavatra tsy tokony atao. Fanerena an'ilay zaza zany anao ny tsy tokony ataona, ny fanambaniana azy, ny fanarapiana zaza, ny fandrahonana, ny fanaovana tsinotsinona, ny fanalana baraka ilay zaza noho ny tsy fahaizana na noho ny fahasembanana na noho ny toe-batany na noho ny endriny sy ny sisa sy ny sisa. Be dehibe matsy ny olona na ny ray aman-dreniny namana anaritiana no tratran'ity hoe manala baraka na maneso na manarabo sy manambany ny olona izay tratra ny fahasembanana ohatra na misy fahavoazana eo amin'ny endriny sy ny sisa sy ny sisa dia sokajiana ho maltraitance psychologique zany na ataontsika hoe le fampahoriana ara-tsaina. Dia reo zany rehefa ataon'ny olona reo fihetsika rehetrarehetra reo dia miteraka ratrapo sy miteraka fanambanitena eo amin'ilay zaza. Dia izy io zany dia sokajiana ho toy ny fanalana baraka eo masom-bahoaka na le atao hoe diffamation publique ozy izy ny teny frantsay izay voararany lalàna manakery ka azo enjehana araka ny lalàna ny olona manao azy sy manatanteraka azy amin'ny olona na manatanteraka izany amin'ny zaza ihany koa. Dia ahoana sy ahoana indray ary zany ireo iverina hoe endriky ny fandikan-dalàna raha ity maltraitance psychologique na fampahorian-tsaina atao amin'ny zazy ity ny resahana namana lantoary misy Joely.
Raha io fampahoriana ara-tsaina na fampahorin-tsaina atao amin'ny zaza io namana naritiana dia azo sokatsiana ho efatra. De reto avy zany: voalohany, ny fakanankiriny, ny fanolanana, ny fanesorana na fanafenana ny zaza na fanafanana ilay zaza tsy avela hiteny. Eo ihany koa ny fanosorapotaka ilay zaza nefa tsy misy porofo. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa de ny tsy famelana ilay zaza ane hevitra na anana solotena ane ny heviny. Ny fahatelo dia ny fandrahonana. Ary ny fahaefatra dia ny fanararaota mpitokisana ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ilay zaza. Malina be dia mampametraka fanontaniana mihitsy hoe ahoana ny endrika isehon'ireo rehetrarehetra ny tany sainao teo ireo. Ombentsika namana naritiana dia mandre sy mamaky amin'ny aino manjery ny fakanakery miatra amin'ny zaza sy ny ankizy izay miteraka fanahitainana sy ratrapo eo amin'ilay zaza izay hiarany. Tena mitaitaina ny zaza rehefa tratrany eo. Eloka zany zavatra zany. Ary zao indraindray ny zava-misy namana naritiana, misy ireo jiolahy izay pakan-kiriny, iny efa hafa iny. Fa misy ny ray, ilay ray aman-dreny mihitsy no maka-kiriny an'ilay zaza. Izany hoe maka-kiriny azy amin'ny toerana iray ka mametraka azy amin'ny toerana iray izay tiana ametrahana azy, na dia tsy tian'ilay zaza aza ilay toerana izay ametrahan'ilay ray aman-dreny azy. Milala ao amin'ny efitra ilan'ilay zaza, de tezitra ilay ray aman-dreny mahita an'iny, de alainy ankiriny io zaza io hiala teo, de afindrany any amin'ny efitra ilany, tsy misy ninenina ohatra. Fakanakeriny dikan'izay ary voasokajy ho eloko zany namana naritiana na hoe fandikan-dalàna. Izay heveriny ray aman-dreny hoe zoany manao an'izany, kanefa ny tsy zoany ray aman-dreny ny manao an'izay, fa misy lalàna miaro amin'ny zaza amin'izay seho ny zavatra izay. Manaraka izany resaka fanosorapotaka isika, de misy zany tokoa ny fanosorapotaka sy ny fanendrikendrehana ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny olona amin'ilay zaza, nefa izy io tsy misy porofo akory, de endrikendrehana sy hosorapotaka eo ilay zaza. De na de efa manazava ilay zaza hoe tsy izy nanao an'ilay zavatra, tsy izy no nangalatra, ohatra nangalatra an'ilay zavatra, dia mitompo teny fatratra ny ray aman-dreny na ny mpanabe fa izy nanao an'ilay izy. Miteraka ratrapo eo amin'ilay zaza zavatra izay, ary miteraka an'ilay hoe fiheverantena ho ambany ary tsy manana fiarovan-tena itsony ilay zaza. Mikasika an'ilay hoe tsy famelana ny zaza aneo hevitra na tsy famelana azy anana solotena aneo hevitra namana Lantormisa Joely. Ahoana asahoany andray no mikasika an'iny. Ny tsy famelana ny zaza aneo hevitra moa dia hita sy taratra eny anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina, izay lazaina fa hoe mbola zaza na mbola kely loatra ianao ka tsy tokony teniteny eo na tsy tokony aneo ny heviny zany. Zany de misy rehefa misy zaza titeny de sotominy ray am'ray, aza miteniteny eo, tsy ilaina miteniteny, miala teo. Nefa ny manana zo aneo ny heviny ilay zaza. De misy indray any am-pianarana, misy zany mety hoe endrika fikorontanana fandikan-dalàna eo anivon'ny fianarana, de manana zo mihitsy ny ankizy anana solotena, anazava ny sehony zavatra anankiray izay nisy, ary manana zo hiaro tena amin'ny alalan'izay, fa tsy hoe izay tenenin'ny mpampianatra akory ny marina. De misy zany de rarana ny zaza tsy anana izay solotena izay, ary rarana tsy aneo hevitra akory eo anatrehany atao hoe proviseur na directeur ao anatin'ny sekoly anankiray. Izay mahakasika ny namana naritiana. Ny fandrahonana atao amin'ilay zaza indray rehefa tsy mety manatanteraka izay tiany ray aman-dreny atao na tsy manatanteraka izay tian'ny mpanabe atao amin'ilay zaza. Iny moa dia mazava loatra hoe rahonana ilay zaza zany mba hanatanteraka zavatra anankiray, nefany tsy tian'ilay zaza ny hanatanteraka azy, de eo mandeha ny fandrahonana. Tsy mahazo an'izao
tsy mena kadô okapoako tsy mahazo noty tsara sinsisa tsy mahazo makarefitra be deaibe tsy mandeha vakansy ianao fa ianao de raha onany fandrahonany reny vorarany lalàny reny namana naritina de eo ihany ko ny fanolanana miatra am'ireo zaza zay miteraka fahavoazana ara-tsaina sy ratrapo miteraka ihany ko takaitra rabatana de misy aza lasa miteraka fahafatesana eo am'ilay zaza iarany ombenombentsika de mahita maheno n'zany amin'ny ainao manjery fandikan-dalana avokoa zany rehetran'izany fa itsakilan'izany namana naritina dia ilay zaza efa niarany fanolanana indray no mbola mahazo fandrahonana ihany ko eo am'ilay olona zay nanolana azy de raha onana mba tsy teniteny fa ovonony ary ovonony faty raha miteniteny amin'olona na miteniteny amin'ny ray aman-dreny de tonga hatram'izay fandrahonana ho faty na hoe opoziny ko faty ianao raha vao miteniteny amin'ny dadanao sy mamanao na miteniteny amin'olona lehibe zany zavatra mahazo ny ankizy fandikan-dalàna zany ataon'izany olona zany fa eo ihany ko ireo mpanodikodina zaza tsy ampitoana sy mitazona azy ankeriny eloko zany na ho an'ilay olona mitazona azy na ho an'lay olona zay mahita n'izany fitazonana n'lay zaza zany dia eloko avokoa zany a namana naritina de ao anandray ary izany namana lanto any misajoely makasika an'le hoe fanararotapitokisana satria nisy resaka an'izay mantsy teo lay fanararotapitokisana moa zany a dia miseho amin'ny tsy fanomezana zay filan'ilay zaza raha tsy manatanteraka zay tian'ilay ray aman-dreny atao izy ilay zaza zany ka ararotiny am'izany a ny fahatokisan'ilay zaza amin'ny maray aman-dreny niteraka azy na koa amin'ny mampahana be tompona ndraikitra azy amin'ilay zaza dia miseho zay fanararotapitokisana izay hoe satria zany ray aman-dreninao de nininina ataoko anao na tsy meko kaenao na tsy meko nininina ianao a de fzalony ray aman-dreninao a dia zay tiako atao aminao fanararotapitokisana zany zay satria le zaza tsy manana fotoana iarovana ny tenany mihitsy sy tenenana eo anatrehan'izay a zavatra izay fa misy ihany keo ny mpanabe ohatra hoe mindrana zavatra amin'ilay mpanabe ilay zaza de tsy manome mihitsy ilay mpanabe ratsy manao taratasy fifanekena ilay zaza mba hifampatokisana zany fanararotapitokisana koa izany satria tsy afaka akaiza le zaza fa eo aminao mpanabe ihany dia matoky anao mpanabe izy de ararotinao zay fahatokisany anao izay de zany rehetra zany sy ireo rehetra mbola tsy voalaza zany namana naritina de maneho lay atao hoe fampahoriana ra-tsaina atao amin'ilay zaza avokoa ka miteraka ratrapo aminy miteraka fanambanitena na koa miteraka fironana fanafanana ny tenany eo amin'ilay zaza zany zay mety hiteraka hatramin'ny famonontena mihitsy azy ary tsy gaga isika raha mahita nyreny hoe zaza mananto tena eny amin'ny azo reny fa mety ireo sehon-javatra ireo no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany dia lasa zay sisa ny vahaolana eo amin'ilay zaza hoe famonontena na fanafanana ny tenany tsy ho isy de zay zany ny vahaolana aminy fa ny tena zava-dehibe de hoe anisany manala lay fiheverantena ho tsara mahery mahomby na ilay estime positif eo amin'ilay zaza ihany ko io fampahoriana ara-tsaina io manala n'izany rehetrarehetra zany manala ny fahatokisa-tena sy ny sisa sy ny sisa de manala ny fahaiza misy sy ny sisa zany efa ndresantsika tany amin'ny fandarana zany ka zany rehetrarehetra zany de tokony ary tsy maintsy hialan'ny ray aman-dreny mba sady tsy hanao heloka izy sy mba hananan'ilay zaza n'lay atao hoe estime de soi na fiheverantena mahery tsara ary mahomby mino fa mbola betsaka ny resaka tianao ambara namana lanto ary misajoely nefa fotoana tena manapetra mihitsy fa isorana ianao nanolotra n'izay resaka rehetrarehetra zay isorana ihany ko ny mpiaino niaraka tamintsika foana teto inona fa samy nandray ny tandrify azy isika ray aman-dreny ka andray lesona sy anao fampiarana fa isika kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay tiantsika de Jesosy Kristy veloma tompoko
Ambassadora. Je sais que Jésus m'aime, il mourut pour moi, c'est mon ami suprême qui m'entend toujours, quand je suis dans la tristesse, celui qui me fortifie, Jésus mon espérance, ne m'oubliera pas. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix, je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi mon sauveur, sauveur, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Ampifaliana tanteraka no ionako aminao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mbola mitoy ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Androantsika dia misy lohateny kely izay mahalala ny zanaka dia mahalala ny ray. Izay no lohateny iarahantsika mianatra indray amin'ity an'ity, kanefa hangataka ny fanahy masina isika mba hampazava sainantsika rehefa hiaraka hianatra indray isika. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra fa nomeno anay ity fotoana ity. Misaotra fa nomeno namana afaka hianatra indray ny teninao izay. Hitady ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao izay, koa dia omeo anay ny fananao masina. Amin'ireo fo izay nefa mamelany heliko hoe satria tsy tanteraka.
amin'ity anio ity dia meo anay mifananao masina ampitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsainay iomananay ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy hoe leny amin'ny raha alanitra mitahiny fianakaviany ity namako miara-mianatra ny soratra masina ity ianao ary aoka mba ho vonina ny amin'ny fivian'i Jesosy izy ireo omeo fahavononana fa rehefa ho avy Jesosy dia mba eo any amin'ny raha alanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany amen. Manerana amin'ny filazantsara ny Jaona dia lazain'ilay apôstôly ny fanaovan'i Jesosy ilay zanaka ny asa izay manondro ny ray. Azafain'i Jesosy hoe iza moa ny ray ary asehony ny fifandraisany amin'ny tontolo misy antsika. Mifanaraka tsara amin'ny Jaona 1:20 izany rehetrarehetra izany izay milaza fa mampafantatra ny ray Jesosy. Imbetsaka mihitsy Jesosy no manao an'izany. Ny antony dia tsotra tiany ho azo antoka fa fantatsika tsara ny ray ka omentsika tombam-bidy ambony. Matratra 9:30 no ahitana ny teny hoe ray ao amin'ny filazantsara ny Jaona. Ray moa dia ilay hoe pater amin'ny teny Grika ary Jesosy no manonona an'izany ka amin'ny alalan'izany no ampafantarany ny toetra ny ray ary ny firaisana ety misy eo aminy sy ny ray. Matratra 12 kosa ao amin'ny Jaona 1 ka hatramin'ny Jaona 7. Mahery ny ray apatelo ny fampiasana io teny io izany ao amin'ny testamenta vaovao. Ny lahateny ho fanaovam-beloma izay nataon'i Jesosy no anankiray amin'ny toerana nampafantarany ny ray ao amin'ny filazantsara. Jesosy tokoa no solotena ny ray teto amin'ity tany misy antsika ty ary tonga nofo mba aneho ny sitrapony ray izy. Raha ny marina dia nambarany fa ny anao ny sitrapony ray fa tsy ny azy no notadiaviny amin'ny zavatra rehetra. Zay no voalazany eo amin'ny Jaona 5:30. Azonao amarinina kely izany eo amin'ny Jaona 5:30. To fanambarana manaitra no fahitana izany raha ataondray mijery satria Jesosy mihitsy aniany no nilaza fa izy sy ny ray dia ray ihany, izany hoe mitovy tanteraka izy. Kanefa naseho ny ray teto fa nilefitra tanteraka tamin'ny ray izy amin'ny maha-olona 100 azy ny antony. Fa raha amin'ny Andriamanitra azy kosa dia mitovy tanteraka amin'ny ray izy. Tiako ny manasongadina fa ny toetran'i Jesosy rehetra izay tanteran'ny mpanoratra ny filazantsara 4 dia toetra ny ray avokoa ireny. Nolazain'i Jesosy ihany koa fa ny ran'ny ray izy mba hamita ny asany. Inona moa izany ny asa? Ny asany ho famonjena ny taranak'olombelona. Ary voalazany fa manambara io asany io no anjaran'ny ray. Nambaran'i Jesosy ihany koa fa naniraka azy ny ray mba anaovany fanompoana ka amin'ny alalany irery ihany no ahafahan'ny taranak'olombelona manatona ny ray. Zay moa no voalaza amin'ny Jaona 4:4 sy ny 4:7. Jaona 4:4 sy ny 4:7. Irin'ny ray ny ananan'ny olona ny fiainana mandrakizay izay ao amin'i Jesosy. Izy izay mampana tena fa anangana azy ireo amin'ny fananganana amin'ny maty. Mahatalanjona izany fanambarany Jesosy mikasika amin'ny fifandraisany amin'ny ray izany. Nambarany fa ny fampianarany rehetra araka ny voalaza tery aloha dia fampianarany ray ary izay lazainy rehetra dia reny avy tamin'ny ray. Izay mino azy ozy dia mino ny ray ihany koa. Ny teniny sy ny asany dia samy an'ny ray avokoa izany. Izy sy ny ray dia iray ihany ao amin'ny fitiavana taranak'olombelona sy ny famonjena azy ireo. Fanambarana miezinezina manao ahoana re zany momba ny firaisana ety ananan'i Jesosy amin'ilay ray izay any an-danitra zany. Raha ianao zao no mandinika an'izany ka nahita tsara na fantatra dia iova manao ahoana re ny fiainanao raha ohatra ka
ny fisainanao sy ny asanao maneo amin'ny fahafianoa ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izany fiainanao zany. Ianao koa mba manana firaisana ety de ety amin'i Jesosy. Zany hoe ahoana no anehoantsika misimisy kokoa fa ny zavatra fantatsika avy amin'i Jesosy kay dia sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Ahoana mba fomba iainanao an'izany? Tokony hiova ny fiainana sy ny fanao, ny fisainana rehetra, tsy hanao adaladala intsony manomboka izao, fa i Jesosy io tsy olombelona fotsiny, fa Andriamanitra. Nisy firaisana tanteraka tamin'ilay Andriamanitra mbola tsy ary nihita amin'ny masontsika. Ka rehefa manao ny sitrapon'i Jesosy ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manaiky an' Jesosy ianao dia manaiky an'Andriamanitra, satria iray ihany izy. Eo amin'ny fitiavana ny taranak'olombelona sy ny famonjena ny taranak'olombelona. Tokony hiova zany manomboka izao ny fomba fisainantsika ny ataontsika. Zay rehetra tsy nety teo aloha dia angatao amin'Andriamanitra mba azahoana hery ialana reny. Ary ny fanahy masina irery ihany no afaka hanampy anao, satria ny fanahy masina zao no eto amin'izao fotoana izao misy olo-tenan'i Jesosy manampy sy mamonjy antsika, anekentsika n'ilay havitra izay nataon'i Jesosy teo Kalvari. Mbola hitantsika moa izay amin'ny fianarana ny soratra masina manaraka. Fa atreo ny fiarako aminao, ary manome fotoana anao indray ny namanao Risara Andrenjatovo mba tsy ho diso fotoana ary ho liana fatratra hatrany. Mankasitraka ny teknisianina nampita ny feo any amintsika tsirairay avy, dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Risara Andrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Velomatoroko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR